Ny ataonay androany moa zany eto dia nanolotra fitaovana ho tantsorika ho an'ny hôpitaly zay voasafidy zany hôpitaly anankitelo eto Madagasikara. Izay amin'ny Lions Club International moa zany manana an'le antsoina hoe fondation Lions Club International Foundation izay nanome anay ireto fahafahana reto fitaovana reto mba ahafahana manampy zany ny ady amin'ny Covid-19 eto Madagasikara. Ny hôpitaly voasafidy moa zany dia ny hôpitaly HGRA, hôpitaly ny Befelatanana, ary koa ny hôpitaly be ny Toamasina. Ny zavatra natolotray moa zany dia fitaovana ahafahan'ireo mpitsabo manao ny asany arak'izay tokony izy. Ao zany ireny fitaovana rehetrarehetra antsoina hoe EPI ireny, équipement de protection individuelle, misy ny surblouse, masque, gants, surchaussures, ary misy koa ny fitaovana sasany ohatran'ny hoe oxymètre, thermomètre, zany hoe fitaovana rehetrarehetra zay ilaina amin'ny iadivana amin'ny Covid-19. Anjara briky moa zany izy ity, ary araka ny efa fantatsika mpiara-monina, ny Lions Club International dia mitondra foana ny anjara brikiny amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara, indrindra moa zany amin'ny fotoana iadivana amin'ity aretina Covid-19. Ie, maro dia maro aloha zany ny filana eran'ny Madagasikara amin'ny ady amin'ny Covid-19. Ny hoentimandana nefa zany ny androany dia ny $10,000 zay na eo amin'ny fito amby telopolo tapitrisa ariary eo no entina. Zay zavatra zay zany tsy afaka hanampiana ny hôpitaly rehetrarehetra fa nosafidiana ireo hôpitaly ireo noho ny fiatrehany an'ny Covid-19 ary koa ny fiara-miasa amin'ireo mpitsabo sy fiara-miasa amin'ireo hôpitaly zany zay eritreretina hoe tena mila ny fanampiana. Zany akory tsy midika hoe tsy mila fanampiana sasany fa amin'ity indray-pandeha ity zany dia ireo hôpitaly ireo no nisafidianay hitondrana ny anjara briky.